Matio toko Fa Andriamanitra. Toriteny nataon'i Jesosy ny amin'ny fanaon-drazana. Dia nankeo amin'i Jesosy ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe: Nahoana ny mpianatrao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana, fa tsy mba manasa tanana izy raha hihinan-kanina. Ary izy namaly ka nanao taminy hoe: Nahoana kosa nareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Fa Andriamanitra efa nanao hoe: manajana raha inao sy ny reninao. Ary koa izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia atao maty tokoa. Fa hoy kosa ianareo, nazovo no ilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe: efa fanatitra ao an'Andriamanitra izay rehetra tokony ahazonao soa avy amiko, dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy. Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ripy tsara velatsia. Marina ny namina niny Isaia anareo hoe: ity fireneny ity manaja amin'ny, fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Ary niantso vahoaka ankeo aminy izy ka nanao taminy hoe: mihaino ka mahafantara. Tsy izay miditra amin'ny vava ny mahaloto ny olona, fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany ny mahaloto ny olona. Dia nankeo aminy mpianatra ka nanao taminy hoe: fantatrao va fa tafitohina ny Fariseo raha nandrezany teny izany? Ary izy namaly ka nanao hoe: ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia hongotana. Avelao izy, mpitarika jamba izy. Ary raha ny jamba no mitarika ny jamba, dia samy ho latsaka ny ankady izy roa. Ary Petera namaly ka nanao taminy hoe: lazao amin'ay ny hevitra izany fanoharana izany. Ary hoy Jesosy: ianareo koa va mbola tsy mahafantatra ihany? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia makao an-kiboka avoaka any amin'ny fivoahana? Fa izay mivoaka avy ao amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany ny mahaloto ny olona. Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny vonoan'olona, fakambadin'olona, fijangajangana, ny halatra, ny hampangalainga, ny fitenenan-dratsy. Izany ny mahaloto ny olona, fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa tsy mba mahaloto ny olona. Ny nahasitranan Jesosy ny zanaka vavin'ilay vehivavy Kananita. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe: mamindrafo amiko tompoko zanako Davida ô, ny zanako vavy ampahorian'ny demoni loatra. Fa izy tsy namaly teny azy, dia nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: roay izy fa miantso mafy ato aoriantsika. Ary izy namaly ka nanao hoe: tsy nirahana aho afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Fa nanantona ihany raha vehivavy dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe: tompoko, vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe: tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ao amin'ny amboa kely. Fa hoy raha vehivavy: marina izany tompoko, fa na dia ny amboa kely aza mba mihinana izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irenao, dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay oro izay. Ny nahasitranan Jesosy ny marary maro sy ny nampihinanany olona tsy omby 4,000 ary ny tadiavan'ny Fariseo sy ny Sadiseo famantarana avy any an-danitra. Ary raha niala teo Jesosy
dia niankany amoron-dranomasin'i Galilea izy ary niakatra nankeo an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaikin'ny tongotry Jesosy. Dia nahasitrana azy izy ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona ny teny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra. Dia nankalaza n'Andriamanitry ny Israely izy. Ary Jesosy niantso ny mpianany ankeo aminy ka nanao hoe, mahonena ny vahoaka fa efa nitoetra hatelona taty amiko izy izao ka tsy manan-kohanina. Ary tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana fandrao reraka eny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianatra taminy, aiza no ahitana mofo aty anefitra ampy ahavoaka izao vahoaka betsaka izao? Ary hoy Jesosy taminy, misy mofo firy any aminareo? Ary hoy izy, 7 sy hazan-drano madinika vitsy foana. Ary izy nandidy ny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany. Dia nandray ny mofo 7 mba amin'ny hazan-drano izy. Ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra. Ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky ary nangono ny sombitsombiny sisa tsy lany ka dia nahafeno sobiky 7. Ary izay nihinana dia 4 rivolahy afa-tsy ny zaza am-behivavy. Ary noho nefa nampody ny vahoaka izy dia niondrana an-tsambo kely ka nankany amin'ny sisintany Magadana.